Mitetika asa diarinofy dia fifaninanana lahatsoratra manoratra tantara fohy ho an'ny ankizy. Ity tetikasa ity dia natao hitondrana tantara, hitondrana boky ho an'ny EPP eto Madagasikara izay tsapa tokoa fa sahirana dia sahirana manome boky, mitondra boky ho an'ny mpianatra malagasy. Ity fifaninanana ity dia misokatra ho an'ny olona rehetra izay manana tantara ho tenenina mahakasika ny kolontsaina Madagasikara, ny zava-misy eto Madagasikara ka ny tantara dimy tsara indrindra izay azo no singanina ka ho atota ho boky anankiray izay ho zaraina any amin'ny EPP eraky Madagasikara miisa 5,4 alina. Ka noho izany misy fangatahana fifanampiana, fangatahana fiara-miasa izay ataonay avy ato amin'ny diarinofy ho antsika mpijery rehetra. Ny fanatotana ny boky iray dia 104 ariary ny vidiny, izany hoe 2100 ariary ka nasantsika malagasy rehetra andray anjara arak'izay azo atao amin'ny famatsiana izany fanatotana ny boky izany, izany hoe 2100 ariary fois 25,000 no objectif atsika. Afaka andraisana anjara koa dia ny fandalovana aty amin'ny Tambo Boutique Hotel mijery ny exposition Stars and Trees for Children book izay exposition na arbre de Noël sy étoile de Noël atao Fontaine-Zachère amin'ny 29 novembre ariva rehefa tapitra ny exposition. Salama tompoko, iavanareo jojoby ihany. Mikarakara fifaninanana tantara foya hosoratana ny fikambanana antsoina hoe diary nofy. Kasaina atao boky izay tantara tsara indrindra. Zaraina ampiretanindrazana, zaraina ampiarabelona mba hakana zay zavatsoa ao agnatiny, ny lesona ao agnatiny. Io moa ohatra zao hoe izay mbola zaza fanao ny reninay miala alohan'ny atory, manao tantara, manao angano. Ireny tantara sy angano ireny matetiky moa dia ahitana taratra ny soa toavin'ny malagasy. Boky, tantara no taizam-boky na mbola kely, tena mbola kely mihitsy dia efa nanana boky be da be ohatrany hoe nentina anokatra ny saiko angambany. Dia tao anatin'ireny arany zao nisy boky anankiray zay hoe Mulan et son pinceau magique. Iny no tena nahatonga anahy hoe te hanana pinceau aloha voalohany indrindra, dia inoko fa nahatonga anahy hoe te handoko ary lasa mpandoko androany. Dia nefa ny boky ihany koa no nahatonga anahy tia manoratra, tia soratra. Ny ao an-trano koa moa mpanoratra daholo koa dia lasa ohatrany hoe boky foana no mitondra anay ny seraseranay isan'andro.